Eritreritry ny andalo eto ireo raisitsika hoe fahavalo reo aty amin'ny tanànatsika ty. Ezaky ny anakiroa ta manaiky atsika zato manaiky. Misaky atsika moramora ty lalany dia manaraka ina zay tsika. Ao aloha misy somobila ngezabe dia mandray an'izay tsika ao aloha malaza ao. Ny olona avy any Akavovato midina avy any Akavovato, ny avy any Tanjombato midina avy any Tanjombato, aleo blokenao. Fa rehefa mikasika atsika dia ataovy fanaovana azy. Malagasy hoe ndao hiaraka aminay. Tena faly aho mahita fanambaran'ireo communauté internationale milaza hoe diovy ny fifidianana amin'ny fampiresanareo. Ary tena faly aho miaraka amin'ireto collectif de candidats reto tovy hevitra foana izay fa dia matahotra nareo. Miezaka manao izay azo atao rehetra izahay hitady dia soa ty firenena ty. Satria tsy mendrika vahoaka malagasy ny fiainana eto, tsy mendrika zanatsika ny fampianarana, tsy mendrika nareo amin'ny vidim-piainana. Ny fifidianana olona, ny fampiasana vola, fa tsy eritseritra ny vahoaka malagasy tompolasy vavy. Mangory-karena teo ampita-tanana, fa tsy eritseritra ny vahoaka malagasy, fa natao fitaovana vahoaka malagasy. Tanatin'ny 5 taona, aratra amin'ny androany, hatramin'ny omaly dia manjaka foana ny fampiasana jolam-boto. Marina sa tsy marina? Tsika dinanina ny tena koatra 5 taona niatrika fifidianana, mbola tsy nividy olona, tsy nampiasa toesaina jolam-boto. Ankehitriny kely de kely sisa dia miova ny tantara Madagasikara fa nahazo fandreseny sika. Saotra anareo danira teo fa io vola benao io misy fetrany io ny atsika tsy mavidy vola tompokilasy tompokavy. Ny fahefana tsy avy amin'ny vola, fahefana dia avy amintsika zao tompokilasy tompokavy rehefa samy joro isika. Mila filaminana sy fitoniana ny firenena raha te handroso tompokilasy tompokavy.
mila fitoniana sy filaminana vo afaka mipetraka izany fifidianana madio izany tompoklasy tompokavy satria efa hitapoko zao hita-pirenena izao fa samy joro isika maly zao ny présidenteny assemblée nationale samy joro ary misaotra asika amin'izany fidianana tompoklasy tompokavy. Zany zavatra tiana ampitoerina eto amin'ny firenena. Io le antsoiny zareo vazaha hoe pensée unique. Rehefa misy olona manan-kevitra hafa, rehefa misy olona milaza ny marina, rehefa misy olona mahatsapa fa tsy voafehy vidim-piainana fa miakatra isan'andro vidim-piainana eto amin'ity firenena ity, tsy misy ny fandriam-pahalemana, von'olona tsy von'olona ry, halatra voamaso atsy halatra voamaso ary. Ka rehefa miteny ny marina fe dia lazaina fa marary saina. Ary zany olona zany tsy olona taporoana fahefana ka hoe voandroany izy vao nahazo fahefana dia lazainao fa hoe le pouvoir rend fou. Zafady ianao ny tapohany fa tsy zany olona zany e. Matsy ny zavatra mahagaga anahy amin'le préfet idiny foana le 13 mai hoe tsy azo hidirana hono. Za dia miteny aminao Ramse fa raha mbola zao ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena na androany na rapitso dia andeha foana 13 mai io. Mbola tsy tonga amin'ny fahaleovan-tena izy, mbola tsy mipetraka amin'ny fiandrianam-pirenena, mbola tsy tompo ny fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy fanjakantsika. Dikan'izay na androany na rapitso hitofoana ny 13 mai zany ny joroana eto hiaraka amintsika namboatra n'ity firenena ity. Someko vazany tany fanoza raha ohatra tsy miaraka eto daholo tsika ho lasa vazaha io. Noho izany tsy omena vazany tany dia mirahinao zao ihany tsika. Ny mitabetsy lany mamba oziny malagasy, ny collectif aos candidat tsy lany Ntsay Christian, ny collectif aos candidat tsy lany Cédric Rajoelina, ny akanga maro tsy vaky Namboa, ny collectif aos candidat tsy vaky Ntsay Christian, collectif aos candidat tsy vaky ny Andry Rajoelina. Tsika tsy manaiky ny didi-jadona intsony, tsika mila terrain madio. Amin'izao fotoana zao misy any amin'ny Amanjatony amin'ny arivony ny bureau de vote fictif. Tsy azotsika tsena ary tsy afaka mitantseha tsika raha misy amin'ny arivony ny bureau de vote matoto.